Nasaina hampafantatra ny filaram-pahamehan'ny ministera izay isany ny ministry ny asa tanana ny kolotsaina ary ny vakoka teny anivon'ny hefivorimbeny ny anteny miram-pirenena teny isan'ny tanjona ho azy moa ny ahatonga ireo sehatra ireo ho matianina kokoa. Tsy avela ho resaka fotsiny ihany ny anaovana ny asa tanana ny kolotsaina ary ny vakoka ho fitaovana entina mpandroso ny firenena fa avadika ho asa mivaingana hoy ny ministry ny asa tanana sy ny kolotsaina ary ny vakoka androany. Raha nampafantatra ny fandarana sy ny departemanta tantaniny teo anoloany sy ny mamoaka teo Tsimbazaza. Averina ny soatoavana malagasy amin'ny alalan'ny famelomana ireo tranom-bakoka hoy izy. Isy ihany koa ny fampiofanana omena ireo mpanao asa tanana sy ireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny zavakanto ka ahatonga azy ireo ho matianina tanteraka. Ho tanterahana amin'izany ny fanamafisana ny ahamatianina ny mpisehatra eo amin'ny asa tanana amin'ny alalan'ny fampiofanana araka azy sy ny kolotsaina ka avondrina ao anatin'ny rafitra iray izy ireo. Amin'ny ohatra iray mahakasika an'izany ho an'ny mpanao asa tanana sy ny artista ary ny mpandrahara mikasika ny vakoka dia avondrina ao anatin'ny tranobe ny asa avokoa izy ireo mba ahafahana mitady izay tombotsoa raha tsy ilaza ka tsy ny fitadiavana ny akora fototra izay mampiasainy sy ny fampiofanana ireo mpisehatra ka izany dia mahakasika ireo ministera hafa izay miara-miasa aminay akaiky. Ireo izay mbola tsy ao anatin'ny misehatra tsy manara-dalàna amin'izay fotoan'izay dia ho tafiditra mora foana ao anatin'ny misehatry ny ara-dalàna. Atao izay ahafahan'izy ireo ahafehy ny vola fampiasa ho fitaovana amin'ny alalan'ny fanabeazana ara-bola mifandraika amin'ny paikady-pirenena ho an'ny fahazahoan'ny daholobe mampiasa tolotra ara-bola na ny stratégie nationale de la finance inclusive izay iara-miasa amin'ny ministera mpiantsehatra mpiaizana. Amafisana ihany koa ny ady amin'ny famokarana horonan-tsary osika. Novolavolaina araka ny politika ankapobeny fanjakana ty fandarana asa ny ministera ty raha ny fanazavana minisitra trany. 420 moa solombamboaka tokany miatrika ny fivoriana tanterahana androany teto amin'ny lapana anteny miram-pirenena. Izy ireo izay nangataka ny anomezan-danja ireo mpanao asa tanana malagasy amin'ny alalan'ny fametrahana rafitra ministeran'ny asa tanana sy ny kolotsaina ary ny vakoka eny anivon'ny distrika sy ny faritra.